Manome mihoatra noho izay antenaintsika Andriamanitra. Izany loha hevitra mahafinaritra izany no anasako anao mpitiavana indray amin'ity maraina ity. Miarabantsika rehetrarehetra na tratra izao fotoana sarobidy izao. Misotranao na fohy fotoana manana fandavan-tena, fanoloran-tena eo amin'ny fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra. Tonona mandrakariva ao anao sy ny ankohonanao ny fiadanan'ny Tompo. Dia fanovaovatanana isika. Mialohan'ny andiniantsika izao dindina izao dia andeha apetrakatsika Petran'Andriamanitra izany milalany vavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misotranao izay noho ny fitiavana, noho ny famondram-ponao izay mbola matoy izao anay tsirairay avy. Mamelany tsy fahatanteranay, aoka mba ho vita fihavanana aminao izay ankehitriny ary. Raha hiaraka andinika ny teninao izay, aoka ny fanena masina no ambombanay ary hitarika anay hampianatra anay ny teninao. Dia mitahizo ampiaino izao. Ny vavaka tononona sangatana noho ny amin'ny anarana Jesosy reriany. Amen. Ry mpiara-mianatra namana tamin'ny dindinika ny fanaovantsika afara dia asa ratsadidintsika ilay fandavana intelo izay nataon'ny Petera. Nanday intelo an' Jesosy Petera. Ary io fandavana io tsy io akory ny farany teo amin'ny tantaran'i Petera. Fa tao aoriana kely nitsangana Jesosy tamin'ny maty dia niaona tamin'i Petera Kristy ary nametraka fanontaniana intelo Jesosy mba hamerenana indray amin'ny laony ny fiainan'i Petera izay toy hoe tafasaraka tamin'i Jesosy. Dia nametraka fanontaniana Jesosy nanao hoe moa tiava ianao intelo. No namerena Jesosy izany fanontaniana izany mba hanamboarana indray any Petera. Ry mpiaino namana mety tsy hitovy amin'ny Petera ny fanandramana ny toe-javatra iainantsika kanefa dia izao io fanontaniana petraka Jesosy tamin'ny Petera ihany keo no mbola petrany amintsika mandrak'androany manao hoe moa tiava ianao. Tsy hoe manontany fotsiny anefa Andriamanitra manao hoe moa tiava ianao, fa izy dia tena tiantsika tsirairay avy. Ary tena tiantsika tsy hivozonana Andriamanitra ary mihoatra noho izay iverantsika azy ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Izay ilay loha hevitra izay nanasaiko anao hoe manome mihoatra noho izay antenaintsika Andriamanitra. Tena manome mihoatra ny fitiavany antsika Andriamanitra. Andeha hijery kely tamin'ny taharak'ila anankiray isika tao aorianany nanafahan'Andriamanitra ny vahoakany tamin'ny fanandevozana tao Egypta dia nanome fandaminan'Andriamanitra tao amin'izany fotoana izany ary nomen'Andriamanitra niresaka tamin'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay izy ireo ka nanomen'Andriamanitra azy ny fandaminana ny fanekena tamin'izay fotoana izay ary dia nanao faneken'Andriamanitra mba hifampatoky izy ireo. Zavatra nitranga nefa tsy ela akory taoriana izay dia nikomy tamin'Andriamanitra ireto vahoakany Israely ireto. Inona ny zavatra nitranga ao amin'ny bokin'ny Exodosy 2:30 ahitantsika ny toe-javatra izay niseho fa indro nivavaka tamin'ny omby kely volamena reto vahoakan'Andriamanitra. Amin'ny andininy faefatra amin'ny Exodosy 2:30 dia izao no voalazanteny. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona ka namboatra avy tamin'ny fandraka ka nanao azy omby kely anidina. Dia niteny ny olona ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitonanao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Mampalahelo izany toe-javatra izany adin'ny olona ilay fitiavan'Andriamanitra nanavaka azy tany amin'ny tany fanandevozana. Adin'ny olona ny fitantan'Andriamanitra azy nivoaka ato amin'ny toerana ity ka indro nanao Andriamanitra sary omby volamena izy ireo. Da amin'izay fotoana izay hitan'Andriamanitra ve izany toe-javatra izany? Hitan'Andriamanitra ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fantatra Andriamanitra amin'ny Tsiprieny. Dia izao no voalazany amin'ny andininy 7. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy mandehana midiny ianao fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Nalahelo Andriamanitra, nasainy nidina Mosesy midina faingany ianao fa manao ratsy ny olona. Zavatra nitranga amin'ny andininy 7:10 ary raha nanakaiky ny tompy izy dia nahita ny omby kely
sy ny dia ndreo re vahoaka an'Andriamanitra nanompo sampy mandihy to mideran'Andriamanitra kanefa mandihy ary mikohaka amin'ilay ombilahy kely ary nirehitra ny fahatezeran'i Mosesy dia natota ny vato fisaka tiana tanany ka novakivakiny teo ambodin'ny tendrombohitra izany nazerany ho podika ilay vato fisaka mirakitra ny didy folon'Andriamanitra. Ary mpiara-mianatra namana isany very nrety vahoaka an'Andriamanitra ny tombontsoa sy ny fitahinany men'Andriamanitra izay nomena azy tamin'izay fotoana izay. Naleon'izy ireo nifidy Andriamanitra hafa toy izay nihazona ilay Andriamanitra fitiavana. Manoloana zany toe-javatra zany dia nangataka fifonana, nangataka faminram-po tamin'Andriamanitra i Mosesy ho an'ireto vahoaka ireto. Eo amin'ny toko fahatelo amby telopolo dia misy soramandry eo amin'ny andininy fahafito eo amin'ny fahafito hoe niniona Mosesy tamin'Andriamanitra sy naneken'Andriamanitra ny fangatahany. Ary mpiara-mianatra namana isany raha ny tena tokony ho izy noho ny fahotana reto vahoaka reto dia fahafatesana no miandry azy satria fahafatesana no tambiny ny ota fa nifona tamin'Andriamanitra Mosesy dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy fasivy ambin'ny folo. Mahafinaritra ilay teny hoy ny andininy fasivy ambin'ny folo fa hoy Jehova hoy kosa Jehova izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Mahafinaritra ny teny maneho fitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ho an'reto vahoaka ny Israely reto. Ampandaloviko eo anatrehanao ny fahatsarako. Zany ny Andriamanitsika ry mpiara-mianatra namana isany. Andriamanitra izay mampandalo mandrakariva ny fahatsarana eo an'lohantsika fa ny fantena mipetraka amiko sy aminao dia hoe tsapanao hoe izany fahatsaran'Andriamanitra izay mandalo eo aminao izany. Dia zavatra anankiray dia hoy Jehova hoe fa hiatra amin'izay hiatrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Raha mampieritreritra zany teny zany moa ve Andriamanitra zany mizahatavan'olona? Moa ve manavakavaka ve Andriamanitra ka miantra sy miantra ny tsara fanahy ary tsy miantra amin'ny sasany kosa? Ry mpiaino namana tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Zao ny voalaza amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko fahafolo ka ny andininy fafito ambin'ny folo dia zao ny voalaza an'ilay tiny amin'ny Deutéronomie toko fahafolo ka ny andininy fafito ambin'ny folo. Zao ny voalazany hoe fa Jehova Andriamanitrareo no Andriamanitra avondrindra sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra izay tsy mizahatavan'olona. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Fa inona ary ny antony ilazany an'ilay hoe fa hamindra fo hiantra amin'izay hiantrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ry namana isany tsy mba toetra n'Andriamanitra ny mizahatavan'olona fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpamindra fo. Inona ary tian'Andriamanitra ambara dia zao no lazainy amin'ny mampahary n'Andriamanitra an'izao rehetra izao dia manana zosy fahefana izy angoraka sy hiantra na dia ny olona izay tsy mendrika indrindra azy kanefa tsy manery Andriamanitra. Ary zany indrindra no ataony eto mamindra fo amin'ny vahoaka ny Andriamanitra na dia tsy mendrika an'izany aza izy ireo. Ry mpiaino namana iray amin'ny ohatra maro anehoana ananehoan'Andriamanitra amin'ny fitiavana mihoatra noho izay antenaitsika ity toe-javatra ity ary vaovao mahafaly izany nangataka Mosesy mba hamindra fo mba mamindra fo amin'izy ireo mihoatra noho izany no nomen'Andriamanitra ireto vahoaka ireto. Mampahery zany ary tiako ihany koa mba ho aminao zany fitiavan'Andriamanitra mihoatra noho izay antenaitsika izany. Tianao Andriamanitra, tiatsika Andriamanitra na toinona mety fikomina efa nataontsika tiantsika ary vonina ny anome mihoatra noho izay antenaitsika Andriamanitra. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao indray amin'ity alahady ity Andriamanitra ne hitantana anao hombanao any amin'izay rehetra alehanao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay eny an-danitro, misaotranao izahay fa asehonao amin'ny fiainanay mandrakariva ny famindram-ponao sy ny fitiavanao. Mipirimpiri tokoa moa izahay ny miodina sy mikomy aminao indraindray atao manadino ny fitantananao anay kanefa tamin'ireny rehetrarehetra ireny
dia mbola mamindra fosy miantra anay ianao eny manome mihoatra noho izay iverina iaza ianao na dia so fahavelomana izao azy dia tsy takatra ny saina iakory misaotranao izahay mitahi ary ny lesona izay niarana anandinika teo ary mitahi zao mpiara-mianatra mpiara-mandinika izao ny fahasoavanao ampamizarany ho aminay tsirairay avy aza mafoina masaraka anay amin'ity tontolo andro ity mivavaka tonoana sagnatany aminarany Jesosy Riviany